Amin'ny sehatra ny fitaterana kosa indray dia taorian'ny disadisa nisy teo amin'ny mpitatitra an-drenivohitra sy ny mpitatitra ivelan'ny renivohitra dia nanapa-kevitra ny hitondra ny olonan'ny fitaterana eo anivon'ny sendika malagasy ny mpanao fitaterana na ny CI mampafy izy ireo moa nitapaka taorian'ny fivorian'ny mpitatitra niaraka tamin'ny sendika omaly teny Ambodivona. Ravakarandriamanalina Stéphane Razafamandimby no hitondra ny akon'izay. Manomboka izao dia ny sendikany malagasy mpanao fitaterana na ny CI mampafy no andray an-tanana ny fitondrana ny olona mpanao fitaterana rehetra, tafiditra amin'izany ny mpanao fitaterana an-drenivohitra, ny ivelany renivohitra, ny fitaterana regionaly ary ny fitaterana nasionaly. Ity sendika ity araka izany no hitondra ny tenin'izy ireo amin'ny fihaonana tanterahana rapitso miaraka amin'ny filohan'ny tetezamita araka ny fantatra androany tamin'ny valandresaka ho an'ny mpampalala vaovao. Efa niona tamin'ny misy fitaterana zay talohan'izao, efa niona tany amin'ny primature zay, dia mifarany zany zay hoe iona amin'ny filohan'ny fahefanavy tetezamita rapitso efa ny amfaratampo zany zay misy vahoana zatsy misy vahoanana hitantsika moa toy fa hatreto zany aloha mitaratasy ara-panjakana rehetra dia navoaka ny fanjakana dia tsy nahavaolana fa misy olona zany eo ambony zany fahefa-panjakana zany mitondra n'ilay verina hoe fanakotanana ny tany zay fanjakana. Dia efa hita io zany zao hoe misy olona zany eo ambadika eo ambony lalàna sy ambony fahefa-panjakana mitondra ny tigotia mitady anakotana ny tany sy fanjakana indrindra Antananarivo. Isan'ny lara-pamehana ho an'ny sendika ny famahana ny fifandrafiana misy eo amin'ny mpitatitra an-drenivohitra sy ny mpitatitra ivelana renivohitra, fa isy ihany koa ny vahaolana ara-teknika alitolotra eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra mahakasika ny olona ny fitaterana eto an-drenivohitra amin'ny ankapobeny. Tsy hijanona amin'ny firesahana ny olona ny mpitatitra an-drenivohitra sy ivelana renivohitra ihany moa ity fihaonana amin'ny filohan'ny tetezamita rapitso ity, fa hitatra ihany koa amin'ny firesahana ny olana hafa iraisany mpanao fitaterana rehetra.